Orange, eo anilanao. Falmerabantsika tsirairay avy a, falmeraba mikolona ihany koa. Miarabanao Mike, miarabanareo. Ye tonga sondra isika rehetrarehetra to anatin'ity fandaharana hoe zapary ity izay hitondra antsika ny mahakasika an'izany hoe engagement sociétal izany izay manaraka ny teknôlôjia fa eo ihany koa ary indrindra ny fivana miatrika manatsara ny fiainan'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Ny vahintsika androany dia i Mirana, tanora manam-pahaizana sady manam-pikasana ny hoe anova ny fiainan'ny olona aman'arivony eo amin'ny fiarahamonina. Tsy inona moa izany fa amin'ilay tetikasa ny hoe Rano'O. Fa olana nipoitra tamin'ny Fab Lab izay namaly an'izany filana fototra izany. Ny rano kosa tena hoe fiainana ary indrindrindra ilayntsika rehetrarehetra dia ny fisotroana rano madio, voakaly ary voakajy no tena tao anatin'izay ka mazava loatra i Orange no nahatonga an'izany. Ao ambadiky ny fivoarana rehetra dia misy ny atao hoe ny ekipa, ny fahavitrina, ny hevitra koa ary ny fanatanterahana an'izany. Andao ange jerentsika ny fomba nanaovan'ny Mirana an'izany rehetra izany. Tanora teknisian ny Mirana tamin'ny fifananana amin'ny City no karakarain'ny Orange Digital Center sy Fab Lab dia niavaka tokoa izy tamin'ny fitondran'ny tetikasa Rano'O. Tetikasa manamora ny fikajiana rano. Ho an'ny Mirana tsy ampy ny teknika raha tsy misy ny ilana azy. Fa ny zava-dehibe ho azy dia ilay fanatanterahana ilay asa tiana atao. Tena tsy mandeha, misy aratra ny arafesina be. Ny arafesina izy izany. Tena ilaina atao amin'ity sekoly ity misy zao ilay Rano'O hoe tonga dia rano afaka ampiasaizareo isan'andro amin'ny rehetrarehetra. Odio. Mandroso. Salama tompoko. Salama tompoko. Salama. Manahoana tompoko? Ia, mazahoa toeranareo ary. Ie. Zay avy ao amin'ny projet Rano'O dia hiafina andehandeha kely teo ihany izay nijery foto-drafitr'asa atao aminareo dia ny anay izany moa ny projet anay hoe manome rano ny toeram-pianarana miainga amin'ny hoe fanasana tanana sy fipompiana rano amina dobo na puits. Satria nareo tonga eto satria betsaka nareo indrindra dia tena zavatra mahaliana anay izany hoe rano izany. Izay manko mijalijaly rano ihany eto. Izay zao misy mpianatra eo amin'ny 900 eo eto. Dia ohatran'ny hoe zavatra nandrasanay izany. Satria betsaka fa tena mahaliana tsara be ilay izy. Eny ary ny ramsetale dia hitanay moa izany tena hoe mila an'izay ny ety aminareo ety dia raha manaiky nareo dia aloha anaovanay andrana ety amin'ilay fitaovana. Tena misaotra anareo. Misaotra betsaka anareo izay mihitsy ny zavatra tadiavinay dia misaotra anareo dia andao ary mihina lalana nareo dia eo izay andorao fotsy malalaka be dia ny ankizy koa fa reo tokotany ireo dia afaka avinjena. Tena misaotra betsaka anareo amin'izany. Kasitraka tompoko. Eny ary tompoko. Razo. Tena hitanay tokoa ilay taremarika hoe tsisy rano ny any amin'ny fianarana. Hitanay ny tena fiainan'ny ankizy anazy amin'ny andavanandro. Tena tsy misy rano tokoa ny any ary loza dia hoe toerana fangalana rano maloto ilay rano ao anatiny dia nefa mbola lavitra ihany koa. Hita hoe tena manembatsembana ny fianaran'ny ankizy ilay izy ary mila mandray andraikitra, mila miezaka mba hialana amin'izay mba hanatsara ny hoavin'ireo zarintsika ireo. Dia izay mihitsy nahatonga anay hoe nifantoka be tamin'ity projet ity tsy mijanona amin'ny resaka fanasana tanana fotsiny fa amin'ny fanomezana rano ny mpianatra ihany koa. Tonoany anahy fotsiny ilay numéro. Kalova tsy mahita 16. Ny fananganana prototype na vokatra andrana
dia mila fitaovana sy teknôlôjia. Izany no nomena maimaimpona ho ampiasain'izy ireo tao amin'ny Fab Lab Orange Digital Center Gare. Dia izao. Izao e. Dia Avariana asa tanana. tsindrio ny bouton-nao. Ao, mandeha. Wow, mandeha. Tsy dia. Tena mety a? Tena izy izany. Ie, dao andrahoana izay e. Zavatra teo. Tena ilainay ilay rano, tena zavatra ilainay ilay rano a. Lanana eritreritra kely hoe tanteraka very izany io eritreritra io projet io a. Kehitriny efa izany tonga nety ilay izy a, dia mahafinaritra be. Fotsiny reo. Zay. Zay. Tamintsika antso an'ilay ankizy anao testa ny jerevantsika ny aviany e. Ie, reto zareo reto. Oi, ohatran'ny tsy mandeha izany rano izany. Oka aloha, ohatran'ny tsy mandeha. Ie, tsy mandeha ilay rano. Asa ho. Ka aloha ohatran'ny tsy mandeha ilay paopy atao aoriana dia. Rehefa tena natao ny andrana dia tsy mitovy amin'ilay hoe nataony atary amin'ny gara ilay zavatra natao teto a. Tapaka ilay paopy nisy an'ilay rano a, nisogozina amin'ny transport ilay izy dia aleo a ketrehana kely indray averina atao any amin'ny gara dia hita eto indray ny fanasarana manaraka. Ny atao hoe fanavaozana dia tsy ny hoe andeha hamorona zava-baovao tanteraka, fa ny kosa dia ny hoe miaraka, miara-dalana, miara-mifampitantana amin'ireo olona izay tiana hampiana. Andao ange jerentsika izay e. Nanahoana izy tato? Ty aloha design ty aloha nampiresiko ohatran'ny ty zany le design final satria raha le abe an-tany hitako hoe misy espace vert etsika dia misako natao amin'ilay confortation. Kely. Dia lasa ohatry ty zany aloha ny endriny ivelany. Dia le tao anatiny ilay mikorotakorotana be ilay filtre. Dia nanao anti-circuit ity mihitsy dia USB sisany atsatotsatotra. Ity efa sur ity fa miraikitra tsara daholo dia tokony tsisy an'ilay olana intsony aidara ilay tsy mety ezara dia tokony maneho tsara izy. Tokony apetaka amin'izay aty dia ampiasaina. Tao indray andramana ary e. Vetivety fotsiny. Vetivety fotsiny. Izao. Tao amin'izay andahoana fa mety io. Ao azy. Anao hoe Manitra aty a zany a. Manaraka ilay vidéo amin'izay io a. Lasa ohatran'izao ilay izy izany. Nanao izy teo? Tena mety be. Tena efa mety be ilay paoziny a sady synchro be ilay tanana ilay geste rehetra ao daholo a. Dia miaraka amin'ilay rano efa c'est bon. Tsy be entina izany. Tondrona any sy andorana fotsy ary izany. Hira. Satria ny fitaovana tsara indrindra dia ilay fitaovana azon'ny rehetra sitrahany ary indrindra azon'ny rehetra zaraina. Manahoana daholo nareo rehetrarehetra. Mirana ny anarako a avy ao amin'ny Rano'O dia ny atonga avy aketo androany a ampianatra anareo a ny resaka fanasana tanana. 20 sekondra fotsiny rakizy a dia efa ampy a mievite ny areti-kibo, fivalana na ny areti-koditra izay ateraky ny tsy fahadiovan'ny tanana. Ka noho izany a dia nanao izay a ny prototype etsiry a. Izy io a dia fanasana tanana fa tsotra fanasana tanana isan'andro satria misy vidéo eo arahana dia fa arahana eo ilay fihetsika nataoko teo hoe manomboka ohatran'izao, manohy ohatran'izay a. Amin'izay a tsy hoe tonga eto nareo dia lemalemanareo fotsiny ilay izy fa tsy maintsy manaraka an'io fihetsika io nareo a dia manaraka an'izay koa fandehan'ilay rano eo dia andao arandramantsika ilay izy. Eto amin'izay arazantsika ilay hanandrana ilay izy dia tia ilay écran ranareo a dia tia ilay bouton potserina rehefa handivan'ilay rano nareo. Dia avy amin'izay arao nisy anankiray manandrana.
Mahafinaritra le projet Rano'O satria aty amin'ny faritra misy anay tsisy rano dia misy an'io izay dia afaka manasa tanana dia mba madio ny tanana. Saotra indrindra ny projet Rano'O zany amin'ny fitondrana vahaolana ho amin'ny mpianatra amin'ity tsy fisindrany eto amin'ny CEG Andao fotsy ity. Fa mety betsaka koa CEG ohatranay ihany manana olana ara-drano dia ingeny tous les projets dia hiparitaka amin'ny CEG maro. Raha mandroso tsara i Rano'O avy amin'ny prototype lasa vahaolana ary avy amin'ny vahaolana lasa fanantenana. Rehefa tena natao ny adrana dia tena nahafinaritra be mahita ireo ankizy mampiasa an'ilay fitaovana manaraka ny toromarika izay namena dia tena mahavelom-bolo anay mahita hoe tena ilain'ny ankizy eo amin'ny tontolon'andro ny mampiasa an'ireo fitaovana ireo amin'ny fanasana tanana sy ny fisotroana rano madio dia izay mitsy moa tanjonay hoe anaparitaka ireto fitaovana ireto manerana ny nosy mba ho an'ny ankizy rehetra. Hiditra ao anatin'ny fitafana resika mazava loatra ilay olona namorona ilay ambadimbadika izany resaka hoentintsika tao anatin'ity fandaharana ity no ndeha atsotsika ndao hiaraka Mirana re. Mirana, hitanay ianao fa ianao no nitondra an'izay tetikasa Rano'O izay nanomboka hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany. Taiza ho aiza tao anatin'izay rehetrarehetra izay ianao no nahazo an'ilay déclic hoe tena ilainy ity tetikasa iray ity. Izy ity moa zany niainga tamina concours anankiray hoe natsoiny zahay hoe resaka rano dia manaovana ireo projet hanasoavana ny communauté amin'io rano io dia nanao an'izy teny zay nanao an'izy teny dia rehefa nanao fikarohana zay hitanay hoe tena misy fiantraikany be amin'ny fiainan'ny ankizy nisy fampiana rano sy nisy fampianarana amin'ny resaka fidiovana indrindra moa zany fahadiovan'ny tanana dia teo nahazonay hoe déclic hoe tena tsy maintsy ho tanterahanay ity projet ity. Taiza hoe zany tena sarotra indrindra tao anatin'izay ny eo amin'ny fitantanana ny olona ve sa ny amin'ny lafiny ara-teknika kokoa tsy haiko. Ny fikarohana no tena sarotra satria rano ilay izy raha nosotroina mila jerena tsara fahadiovana ny fomba fikarakarana azy ny fisintomana an'ilay rano teknika be zavatra izay zavatra hoe tsy nianaranay tamin'ny voalohany nefa izany na fikarohana marobe izay ahafahanay mitady vahaolana amin'ny resaka fisintomana rano sy ny fikarakarana ny rano mba hampadio anazy hoe azo antoka ho an'ilay olona omenay anazy izany. Teo koa ny fikarohana amin'ny resaka hoe fahadiovana satria hoe fahadiovan'ny tanana ny ankizy ny ampianarana an'izay antsika olon-dehibe ianao zao raha taniky tena nanaraka ve ianao hatramin'izao ny hoe fanasana tanana hatramin'ny ilay nanarakantsika tamin'ny 2020 ireny tena manaraka an'izay ve ianao? Vao teo mihitsy zao na dia taty kely dia nanasa tanana koa dia tena frotter jusqu'au coude. Dia izay sarotra mampianatra izay hoe ny ankizy mila fanentanana sy fampianarana sur le long terme izay zavatra izay. Tapam'izany fa tena hoe farisihana sy fandraisan-dahatra manokana ilay fiantsoroana ao anatin'ity tetikasa anankiray ity dia fisaoranay ianao sahady ny fandavan-tena eo ihany koa ny fanekena ny vahiny ao anatin'izay pare. Mankasitraka indrindra tompoko. Vahaolana ho an'ny fiainantsika amin'ny ankapobeny ilay hoe Rano'O. Mazava loatra izay tetikasa izay dia tohanan'ny Orange Madagascar izay ao anatiny hoe responsabilité sociétale moa zany izany zavatra izany. Ka tsara aloha ho raisintsika ny solitena avy ao amin'ny Orange izay mitondra manaraka an'ireo mpanantanentantsika. Ho raisintsika ny solitena avy ao amin'ny Orange Madagascar Andriany Aina Azatina Yeme Dawary. Trasoa yaza mazotera. Andriamatoa Azatina Yeme ny fanontaniana dia tsotra mety maromaro ny manana tetikasa mety manana vinavina ahoana ny fomba hoe soratana tetikasa tahaka ny Rano'O eo anivon'ny Orange Madagascar toy izao. Ny amaliko anazy gamba dia hoe tsara aloha ilay olona manaraka tsy tapaka amin'ny page-ny Orange Digital Center satria ao ny offre rehetra no mandeha. Dia raha ohatra ilay ankizy ka manana tetikasa ara-pandraharana tsara izy raha ohatra ka misinscrire amina fifananana ofinay poezam prix Orange de l'entrepreneuriat social na ihany koa manao an'ilay fifananana isaky ny vacances d'été antsoina hoe Orange Summer Challenge. Dia misy programme maromaro koa moa anaty Orange Digital Center ohatran'ny hoe miaro digital dia amin'iny zany ilay ankizy na ilay tanora afaka mampivohitra an'ilay hevitra ara-pandraharana zany.
ho antsika rehetra ny atokantrano a mino izahay fa voavaly tao anatin'iny valim-panontaniana amantsika iny avokoa ireo izay manidikitika ny sainao raha toa ianao ka manana tetikasa te hiaraka ihany koa ao anatina fanandratana indrindrindra toanan'ny orinasa tahaka ny Orange Madagasikara dia efa voafehy tao daholo ny resaka isaorana feno ianao miaraka taminay ary namana ny fanontaniana ihany koa tato anatin'ity fandarana zapare ity. Mifarana ity série ity izay miresaka ny hoe engagement sociétal ny hitantsika maiko hoe tena misy ny vehivavy mahavita azy hitantsika hoe misy fanahy be dia be hitan'zareo ireo ny lalana somary lava fa kosa tena vita niatrika sahady zareo. Ihany tokoa kolona saika hoe andriam-bavilanitra avokoa zareo izay niaraka tamintsika tao anatin'ity fandarana zapare nandritran'izay iray volana izay fa mety hoe ianao koa ve mangety ahitana sary nahafinaritra rehetra nandritran'izay fotoana rehetra izay. Tena izay tokoa asiana famitinana kely angambany. Mety hoe ndao ary anaraka amin'izay isika. Fandarana telo lalana, telo endrika amin'ny fandraisana andraikitra malagasy. Olivia, Lucie, Mirana samy hetsika ary noho ny fanohanan'ny Orange Madagasikara dia navadika izy ireo ho zava-misy ny hevitra sy ny nofinofy. Ary ianao, aiza ny fiandohan'ny fandraisanao andraikitra? Zapare dia mbola mitohy akaiky hatrany amin'ny nofinao. Misaorantsika rehetrarehetra izay nanaiky sy nanaraka ihany koa nyity andiany tantaran'ny zapare nandritra ny iray volana izay niopana ao anatin'ny hoe engagement sociétal. Tsy adino misaotra ny Orange Madagasikara manohana hatrany an'ireo olona izay te hanova ny fiainana andavanandro. Fa metoana indray isika manaraka araka ny efa fandarana fantatrareo fa raha toa ka mbola mila ny izay ianareo dia ao anatin'ny pejy ny Orange Madagasikara dia ahitana nyity tantara ity amin'ny manaraka isika dia ao anatin'izay tontolo hafa tantara hafa ary fiainana niova hafa indray miaraka amin'ny zapare. Ka andeha mametraka ny velomy zahay dia manaraka indray. Velomy Orange, amin'ireo.